tendry ny avo dia mipeny ny antany rintsoa. Neny za tsy hanatra tsony ka. Fa maninona? Nisy inona indray tany ampianarana tany? Haingana lazao aneny. Nisy inona tany? Ka zany akafian'ny ankizy foana. Sady tsisy dada hono no zanaka mpivarotra charbon, zanaka be maintona, maloto dia hiatahany ankizy. Andray, tsisy an'izany, tsy mianatra izany fa aleo fa andeha hananeny any ampianarana any izany ankizy izany. Aza marary fo amin'izany aloha fa ilanga zanak'Andriamanitra e. Ailaza ny zanak'Andriamanitra izany, zanaka mpanjaka. Izany nge nahatonga nenina anao ny anaran'lahy hoe tendry ny avo e. Aza miraharaha izay fijerin'ny olona fa ny fijerin'Andriamanitra ny lahy jerena. Izany aza latsara izany. Neny Dia atao izay atafita fa rehefa mahela dia mikombona ny vavan'ireo. Tompoko. Ataoka ahoana re ty zanako ty e? Mba te hitrotra anao izay ampitovy anao amin'ny zana-bahoaka nge zahanaka fa tsy afa-manoatra e. Apetrako aminao izany ry tompo. Sarbo madama, mba malaky fa nareo fe midorororo fanantrany. Azafady re atao atrinona ny ianao? Oka ihany. Mainty loatra fa aleo ampiasa gazy. Zay nge ohatranareo efa mainty mifantrany io. Andray, rehefa tsy vidy ianao madama dia mandehana. Io ny asa velomako na mainty na fotsy. Tokoa, malafosy e. Misaotra. Fanambanin'ny olona moa izany dia tsy lazaina intsony. Mampalahelo mihitsy ilay toe-tsaina ka. Nicolas jeune mila loha amin'izay sady ny eo izay efa 2 volana no tsy lasa. Ao fa ezaka neny dia mandalo any mandoa azy e. Tsy atao dila nge onona amin'ity herinandro ity e. Eno ary mandeha an'izay sorony tablet dia karakara ny sakafontsika mianaka. Tompoko, fa neny mba iza marina ho any dadako. Fa inona indray izao mahatonga anao an-tany an'izany eo e? Ka mba tiako fantatrako. Nga dia tsy mba afaka manampy antsika sy neny mihitsy izy. Efa adininy ndretsika natakalo ny fianakaviany. Fatadio foana zanako hoe ilay Andriamanitra ny tena raintsika, tsy mba manadina antsika izany. Eny ary. Efa miteny andriary vany tsy fampitakosina amin'ilay zanaka mpivarotra sarbo indry Fa maninona kosa? Ino mba namako? Rehefa tsy dia tsy e. Ngaki izy rerina aza atao namana. Olona be da be io. Ka iza ny namako efa hatramin'izay? Sady tsy hitako koa izay olonareo amin'izany. Inga neny mba azo tenena izany Hitako, mahamafy loha azy mantsy fa alao anaovako azy. Sady dada zao efa hiveriny eto Madagasikara amin'izay dia vita hono ny asany ihany mantsy. Dia reviana hono izy ny tonga? Amin'ny herinandro. Faly be Dia ataovy ary. Toy izy ny ditra hitanareo rovavy azy. Sady dada tena sarotiny mihitsy ny amin'ny fampitakosikosina amin'ny olona tsy mitovy saranga amintsika io Nareo diso mirehare loatra. Everinareo fa hitondra na dia tapaka fanjaitra iray eo mantsy nareo rehefa matika miala ety. Ary nambola iloziny avy ny rehare any. So dia voafelako ny tamainy eo voagaga. Zazakely indriko misemika farafara ray aman-dreny. Aleoko koa mandeha. Maninona lanitsy ny anatra? Tsy
Tsisy écolage akia. Zany ve? Nga tena tsisy vola mihitsy mamanareo? Tsisy izy, voalasa nitady ihany. Mampalahelo koa lesy nareo ka. Efa ovakeko ny boatin-drakitrako fa misy volana angoniko ao dia iseko fa indrindray mba andoavana ny écolage ny lahy. Be dia amin'izany ry. Sanga hiteny amin'ny mamanay hoe andoavako écolage ny lahy no namakiko azy. Tsy mety ho izany. Mety izany. Alaiko hoe lahy rehefa handeha hianatra isika hariva. Eny ary. Misaotra ndry. Jesao lesy ny sorantsika. Hariva izany. Mamaky boatin-drakitra indray ny sasany Ataondry inona? Io volo io dia izay tiako anaovana azy. Fa inona izany ny lavandry volo? Inona ny idirandry amin'izany e? Farafany kosa ve tsy mba azo anontaniana e? Tsy azo. Mihaiko koa zanaka. Aleoko mangina. Izay koa ny fahendreny e. Mahazo tondry e. Misaotra e. Fa ho aiza lahy? Andeha hianatrako. Za nge ka tsy nahita vola e. Alohan'ny vany aho hony e. Vany zanako madamo santatra ve? Ye, Fa maninona moa izy no andony écolage ny lahy? ka mba te hanampy ahy izy. Namako nge iny e. Zazakely ve tendry dia aiza nahitany vola andoavana ny écolage ny lahy? Ka hamaky boatin-drakitra hony izy. Ory tendry tsy ho bediny mamany amin'izany ve izy e? Sady tsy tiantsika mihitsy nge iny mamany iny e. Ka feniny amin'ny mamany nge. Tendra! Zay ary izy. Dao amin'izay lesy ampy any ilay volo. Misaotra ny tompo. Dia tsy bedy ve kindry? Tsy fantatro ny eny ka. Misaotra kia. Tsisy fisaorana. Dao fantara tendra. Masotoana eny a. Nareo koa reraka izy torak'izay Tsara fananaka iny namanao iny ohatrany hoe tsy zanako madamo santatra izany mihitsy. Izany mihitsy eny a. Sady izy ilay mivavaka koa no mahatonga an'izany. Izay tokoa angamba anaka. Hafa mihitsy ny ilay fiainan'ny olona miova fo e. Tsy mba manambany ny hafa izany fa mahatsapa hoe mitovy daholo ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Eny ho ary neny. Izay no mba hanafarako anao foana any aoriana any tsy ohatra izao foana ny fiainanao. Raha ohatra hoe karamba ambinina anaka fa dio manao tsinitsinina ny hafa. Samy zanak'Andriamanitra tsika, samy tiana, samy malalany, na dia hoe na mahantra na manana. Eny reny eny a. Voaraiko zahay. Ary mandehana aloha aroany ny charbon fa efa manomboka maizana anie izany andro izany e. Mba nisy tsena ihany ve neny androany? Nga hita izay misy anaka fa rehefa misy kely hividianantsika vary kely dia izay Mbola ho avy neny ilay maraina vaovao antsika mianaka. Apetraka amin'ny tompo zanako Tonga soa dada. Trahatra soa nareo telo mianaka. Salama tsara daholo. Zao hitanao zaoko. Salama. Ary ianao manahoana? Salama tsara ary vao nareo telo mianaka izay elizay. Zao faly mahita ny dady zao e. Mandeha tsara ny fanahana roro vavy. Vany aho atao sy ny teniteny mihitsy Mandeha tsara dada. Tsy andeha intsony izany dada. Zany ve tsy mahampiteniteny andry. Tsy mandeha tsony kiza fa efa vita ny asako tany Ao, jereo ny vandalanareo roa. Merci dada. Ndao akia. Samy nijery voalohany. Ontso. Tsy miady Reo ne tena be fedina mihitsy mandreraka. Ateryn'ny tompilo indray vana.
Mety io zany izany dadany miasany andafy izany. Masitona rovavy a Dada koa torak'izay. izany ry a iny tiadirika tao voandalana ity raha voetsaka amin'izao lahy dia ohatrany hoe izany diso a Heny dada ilay olona hoe voasamba nahita tômôbila. ala izany re Azafady tompoko. Ary mba misakisariana fa mamindra be mainty e. Jereo any ny tanàna tony e. Nio tsy lazaina intsony. Na mahantra avy eo dia fady rano e. Ay moa tony tsy mahavoavidy savony. Mba moramora ky ty fanambanindry olona ty rinanja. Jereo any ty fitipitrapitra n'ilay zanak'olona le mampalahelo mihitsy. Tsy ahoako. Aza mirarahana izany lesy a. Ndao hiditra. Ory tendry a tendry mifoaza fa tara nga ianao tsy hianatra. Zaho ane vao tapa-kevitra tsy hanatra intsony a. Ninona nataony neneo Fa maninona indray e. ka tsy zakako intsony ilay fanambanin'ny ankizy any am-pianarana. Zanako a aza izay fijerin'ny olona ny jerenao fa Jesosy ilay tianao banjinina e. Tendry ny avo angeny anaranao e. Tian'ny tompo ianao. Malala eo masony. Fantatra nene izany e. Fa izaho mba olombelona ihany. Mahalala marary rehefa mbanina sy atositosika. Azoko be ne izany anaka e. Fa izao a raha tsy hianatra intsony ianao dia vao maika handovan'ny fahatrako. Dia vao maika ange ho mafimafy kokoa noho izao ny fanambaniana ataon'ny olona anao e. Izay aloha dia marina e. Ao ary fa hianatra ihany aho. Fa androany fotsiny aho no mba velao hijanona kely. Tsy maninona re. Dia rehefa tsy mianatra izany dia manampy aneny a. Izaho nge manampy aneny foana e. Mba tsy tiako mihitsy ny fanambanindry olona tamin'ny maraina io ka. Dia aninona? Say ary indray. Nga fidy no azy ny andro. Tsy mba satry ny fianakarenao ohatry anareo. Mba misanaiky fa kodiaran-tsaretana ny fiainana e. Mangina koa e. Fa inona foana izao ady tsy mety vita ato izao e. Ny zanaka iray misolovava sy miariny mahantra e. Mianan-kendry tsy. mahantra izy indray izany Fa ilay bandy kely vao nahita tômôbila tara tamin'ny maraina iny papa. olotra reny koa ve dia atao inona e reny koa dia atao mampiady Fa olona izy izany e. Fa tendry zanaka mpivarotra charbon mama. Ay mbola iny ihany. Tsy efa teneniko foana moa ndry tsy namana amin'iny. Fa maninona anareo tendry e. Nga tsy olombelona izy iny ka. fa namanao anao koa izany e Mahafilo mihitsy io zanakao io ka. za tsy miteny betsaka ajanony ny namananao amin'izany olona tsisy dikan'izany aza mampetry voninahitra Si. Fananina indray zao ilany tsy nianatra marika. Za zay efa saika tsy nianatra intsony mihitsiko. Fa maninona indray e. Ka ohatra nefa mila tsy zakako mihitsy ny kity fanambanin'olona anaty ka. Mety efa tsy natao atsirony angamba ny sekoly. Elao aza manao an'izany. Aza mirara izay fijerin'ny olona any fa ny fijerin'Andriamanitra ny lahy mpanjinina. Impiry foana miteny an'izany amin'ny lahy. Samy mbola ho tsaraina ilay tsy ny olona tsirairay a. Matiky ny tompo fa iza nena dia Andriamanitra lehibe aza tsy mba mamingavinga e. Tena tiany lahy. Misaotra ki amin'ny fampiherezana. Vania Dada. mafy misy anao ty a hodana vainga Andray ty fisitolerangaty amin'ny vany a. tsy efa niteny tamin'ny lahy tsy anaty tokatona anjanako atao mena miratratrako e Azafady tompo. Ka tendry ne dada mba namako e. fa io ihany angano olombelo eto ambonin'ny tany e Io tetranareo io ihany. tsy nazazakely mihitsy ny sarana a
ve izy mivarotra saribetsabety izy? Tena izy io. Aleo aloha atsaka teto ny tobily fa ivelany tadiavako an'io. Zaho faly afa ho hitako ihany ny zanako. Ndry mampalahelo ty izy. Efa saika tsy fantatro mihitsy raha tsy nandinika ela. Amin'ity izy mahita mivovoka saribon. Dia izao ve ny anany zanako tao nefa ny zanako santatra nikolokoloana tahaka ninona? Rivo, tena rivo ty mivoaka ny tômôbilina manatona ty. Boribory ny tamin'ny madamo lanto ah. Voalazanao ka? Manahoana aloha e? Tsara fa misaotra tompoko. Hitako ihany ianao marina. Ataonao inona tsony moa e? Tsy dia ianao trano ilaiko fa ny zanako e. Tsisy tokony ilanao azy. Zanako vera mantoty tsy ilaiko ah. Tonga neny a. Oay le ty fa tsy le bandikely namany vany avy ety. Anao inona tokoa io rangahy io? Izy ve le zaza? Tsy efa fantatra io koa ve? Fa izy moa zany izy. Izy tendrony rainao ah. Inona? Tsy mila ny oreko zany ah. Fona lesy ah. Nga tsy tadidiko ny fanambaninao ah. Ny zanakao izay tsy avelona ifampitakosina. Avelao izay sy neny anafahantrana fa lasa ianao mandeha any. Tendry, miverina aloha e. Fa nareo moa zany efa niona? Namany zanako izy e. Zay ny ianao. Io tetra ratsy io mba ho vai amin'izay. Mandehana aloha mandeha dia izay fahaizanao maka amin'ny fony io. Amin'ny manaraka saino ihany izay atao. Mba resao re izy. Te hifandray aminy aho fa izay reny no mba zanako e. Fa ngahy ianao tsy efa mananjanaka indray e. Zanako santata talohan'ny vadina izy roa vavy fa tsy zanako e. Ny ianao zany ny be indrindra. Mandehana aloha mandeha e. Matoky anao malanto ah. Dadanay ty mitsena aty. Bedy indray aho zao. Ao, miakary e. Veloma kifany ah. Veloma lahy. Ka lesy tendry fa aterika lahy. Ok zao tompoko fa misaotra. Tsy mendrika ny olona toanay ny tômôbilina nareo. Veloma nareo. Tendry. Fa ina koa ny mahatonga ny dada mba hanaritra ny sy miresaka amin'iny olona iny? Za zaky mba gagako. Ohatra ny lasa nampahalala indray izy iny e. Afa indray zanako. Ndao andeha. Mba miseho hoe iova sy karakara ilay rangahy mitonona dadako mpanambany iny. Heveriny fahavana hita tômôbilina angamba. Aza manao an'izany tendry ah. Ampianarin'ny tompo nge-tsika amela heloko e. Zany eny tsy tian'iny izany ah. Nga moramora ny fanambaniny ah. Fantatra ny hoe tsy mora fa elava izy tsy zanak'Andriamanitra e. Ny heloka be da be vitantsika aza navelan'ny tompoko ny maika izay heloka kely vitany nataony taminao. Saila tsy manao n'ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamelana heloka tahaka ny namelana izay meloka taminay. Tsy resinao lahatra amin'izany aneny ah. Mbola maratra zao. Ao anany lantony amin'ny tendry ah. Mahaiza anao miresaka aminy e. Efa mba niezaka niresaka taminy any afa tsy aza ahodina mihitsy ny ianao. Ka izy koa zany ka tsy mety miresaka amiko mihitsy. Zao rivo ah. Mibebalo ianao. Dia atao vihita ny fiovanao. Miverena amin'ny tompo ah. Dia angatao amin'ny tompo ny verena fifandraisanareo mianaka indray. Tsy hisy afa-tsy izay. Endry ah. Tsy rivo ve itsy tsara resaka amin'ny raha matompo varotra saribao itsy e. Mahita eo androany.
Entany amin'ireny ny fonako a. Ny tena tsara ianao mihitsy mitondra an'izany any aminy. Fa ahoana izao? Santatra. Indriny tena mpanadalany vadika io. Dia vehivavy ohatr'izao very rifa. Azafady kely madama, fa manadala ny vadina ahoana moa za? Efa hita izaoko. Fa iny dia atao ilay ramatoty. Andray madama. Mbola ny latabatra fivarotanao saribao aza ny nahoako teo a. Zaranao mba tsy ho lohanao io no natrotrongoko tao anaty saribao tao. Ndahoanao mody. Ary aza mifampisitositone. Ninoneny tomany? Tsy maninona ka. Mandeha tokoa ny sakafontsika fa hariva ny andro e. Tsy mialeto ara tsy tantarain'ny nena izay mahazo anao. Tendra. Mandeha anao a. Ary maninona mikorotana sy miparitaka amin'ny tany daholo reto saribao amidy reto? Barofy kely re a. Fa inona leny ny zavatra nitranga teto? Zay asaika ataonao tendra tao a. Tsy tantara mihitsy izany neny. Aleo amin'ny manaraka e. Eny ary, ataoko ahoana rehefa tsy tantara ianao? Miala tsiny aminao aho zanako fa tsy afaka ny tantara aminao izay zava-nitranga teto. Tsy tiako iombony indray ny ratra efa mikika ao anatinao sy ny loloponao. Aleoko tazoma ho asa mirery ny tompony izarako azy. Tena sy tiako mihitsy ireny toetranao reny a. Mba vehivavy ohatr'izany nefa dia manala baratena. Ary ny nataonao mba tiako. Dia vehivavy mainty mifahatrany ireny ve mba hanitsaka tsahanao a? Fa rehefa misaka amin'izany aminao dia miaraka foana. Mba matisa va ilay ramatoty a? Za rangaty tsy zazakely ka tsy hay hanavaka ny setroka sy ny tomany a. Ny sainao mamosavy anao. Mivera tena. Ho hitanareo tsara ny lohako e, toy izy ihany. Tendry, ilahy misy izao nazaraketo. Fantatra hoe tsy maintsy andalety ilahy. Fa enina foana izany ilay tsy haritra amiko e. Fona ilay tsy data, mamelà ny eloko. Tapitra ho resaka ao, avelao andefa tara. Izay tsy mba manana tôbila ohatra anareo ka hoe vetivety ny tonga any am-pianarana. Fona namola etsy a. Tsy apakinge mifahadisoko e. Vonina hanontra ny ratsy vitako taminareo mianaka. Indrindra fa tamin'lahy. Efa engele sy ny tadiavako an'lahy e. Tara raha misy fa velomy ianao a. Ahitsy ny fitondran-tena manomboko izao. Tendry, tendry hoa. Tendry, tsy mety haina misy le zany. Mamondrafo amiko tompo. Tonga neny. Fa maninoneny? Nga marary? Marary atendry a. Zany? Dia ahoana izany natao? Mamanara ny kely eo sotroko e. Vetivety ary. Fa inona izany tena marary aneny? Tsy fantatro anaka fa ny tratrako ny marary be dia sepitra. Mety ilay vovoka saribao lava io nga. Tsy haiko sony e. Sao mba tokony hoentina any amin'ny dokotera? Angao misy vola ho amin'izany tendry a. Dia ho jerijery reto fotsiny izany. Ataovy le rano dia ndao iara ivavaka tsika mianaka e, izay ihany. Eny ariko. Ka. Aleo mihitsy tsika tady hevitra izay hitondranao any amin'ny hopitaly. Tena marary ne sady reraka be ny fijereko anao. Tendry a, mahaiza mamela heloka mba avela heloka koa a. Fantatrao angamba ny tiako ambara. Rainao foana iny. Efa mibebaka izy satria fantatro hoe tao anatin'ny tsy fankatoavana sitrapon'Andriamanitra no nahazoana ianao. Rehefa azoko antoka fa voavela ny heloka a, dia nataoko hoe tendry ny avy ny anaranao. Misy fotoana tsy maintsy isa rahantsika. Nefa matoky ny tompo fa
izy tsy hamelanao irery izany. Fikiro hatrany ny tanany ary aza misaraka amina dia iray segondra aza. Ok izany e ka. Tena leo mihitsy aloha iantsany dada. Tsy ela e. Hoaiza iny? Saika mba hitady ny dada mivany ahy tompoko fa marary mafy io ny nenay. Ohatray, fa nga amin'ilay kely ty izany dada mivany ahy izany dokotera. Lasa mandeha any. Iny misy ary zato ividan'ny paracetamol. Tendry, fa ahoana? Marary hono ny reniny dia ny ray indriny tadiavina. Sa ay kosa moa misy fifandraisana manokana izy sy mivadika io e. Neny a, olona marary nge izany e. Dia maninona? Fa inona indray izao e? Marary hono ny mamany Tendry. Ha? Fa marary iny? Marary be mihitsy izy fa tsy haiko. Moka atao pilevety aloha fa andrasa eo e? Tsy maharay lamba mihitsy a. Mivoangy eo anaovako anao e. Olona mila famonjena izany fa ataovy izay ataonao e. Fa ataonao ina ty moa izany io zanaka mpivarotra saribao io. Angasy fantatra hoe maty ny namany e. Fa ka ny fitaizana zazaka amboty moa izany ny fieritreretanao ny tranoko. Moramora kely ty vava. Mipetraka ato amintsika indrindra manomboko izao. Mazava? Fa maninona moa no hoe ato amintsika? Satria zanako io. Maninona? Fa mitapina nga ny sofiny. Zanako io ah. Ay ka tena marina mihitsy ny ayako hoe sipanao iny vehivavy iny. Iny ny saika vadiko fa ianao no tereny fianakaviako vadiko dia voateravany taminay. Ka ninona nataonao dia anonotra ny tsy vitako tamin'ny zanako amin'izay ah. Zanako laza karakara tato foana. Faly be ah. Efa Tendry izany nadahakeliko e. Dia hipetraka ty aminay izany lahy. Eny akia. Nanja, avy aty hainga Ndry. Ahoana? Ndry no azoko antoka matoa miantso sy miresaka amindry. Raha vany ahy mantsy a, tsy ho azoko antoka mihitsy io. Fa ahoana neny a? Mila mitady hevitra tsika sy Ndry raha tsy izany miala maina eto. Tsy azoko mihitsy koa izany. Zao a, tsy zanak-rivo nareo roa vavy. Marina ve izany neny? Eno ah. Raha azoko tsara ny tiany atao dia io Tendry io izany ny tena ho mpandova azy. Dia inona ny atao? Mila mihetsika faran'izay aingantsika e. Inona ilay hetsika? Eno tsara ary ah. Oro mama, izany koa ve dia mba hety e? Iza ny Tendry? Anao an'izany ry sa ho lasa 4 Izay atao mamy e. Nareo ihany io. Tady ity fa ho anareo roa vavy any ianao anaovako an'izao e. Ka sangeny neny matahotra e. So migadra amin'izany mama? Tsisy migadragadra izany e. Aza lefa lavitra ny saina. Fa tandre moa ny herinanja mivoaka izany resaka izany e.
na mivany aza ny fahatokisako andry ho no antony iresako an'izany amindry. Mahazo matoky anany eny e. Ary nakaizy vany ahy Ohatry ny miaraka mivoaka amin'ny dadatany izy teo. ary le tendritendry iny Imanjikaika eo ivelany eo. andrasondry eo ny trano. Fa oaizy mamy. Miandry trano fotsiny ny asandry e. Tena nanao foana mamy ty fanka. Manao inona rereto? Mba mipetrapetraka. Tsy mety lesy io manjokaiky rery io a. Ndao hiaraka amiko. Mila voaka kely lahy. Ok, izao fa misaotra. Andao a. Ndao. Tena lasa ny tendry. Dia inona lazaiko amin'ny dada raha manontany izy? Efa lasa lavitra kosa izany ka. Fa hoe izany tsika. Mandehandeha e. Ka tena efa lasa lavitra be ko. Sady kodaoda mampatahotra be aty. Andao aloha hijanona kely ary tsika e. Voa ianao. Fa maninona no hijanona? Rehefa tenenina dia tsy be fa mahaliana e. Mivoao a. Eny tompo. Baibay le tsy ry zana-baratra. Endraso, Andriamanitra. Nariana ty, vonjeo tendry tompo fa very aty a. Fa nakaizy tendry. Tsy haiko a. Teo any izy teo fa tsy hitako izay naleha vetivety teo. Ary mamalasaisa. Efa tamin'ny atoandro izy no mivoaka teo. Vao lasa kelikely nareo. Fa nakaiza koa ty tendry? Ohatrany tsy atao trano mihitsy a. Gakiny zazakely tsony a. Mba nandendeha naka-rivotra kely any ivelany any ngambany izy izay. Ka ohatrany tsy mba fanao izany. Izay mahagaga io. Ho avy eo foana izy e. Neny azy dia tonga ty. Nataony neny aiza koa ary ty tendry. Dia ho sanatria ve no vonoiny e. Tsy tanao ny ivelany any nga tendry. Ohatra e. Za vao tonga indray ve no ahita azy fa tsy nareo atao trano e. Fa nakaiza? Hitanay ve izy antany anao zay e. Ka tsy hitako e. Mba nivoaka an'izy zaniko. Vonjeo Jesoa. Hervia, ajanono hoe ny tomobila. Fa maninona? Fa tsy heninao ve izany zaza mitomany izany e? Eny tokoa. Fa zaza iza koa no aty ampovoanala aty. Sady amin'izao oro izao ve? Io raha matoa. Fa manao ina ty anaty ala amin'izao oro izao ianao? Narimy mamakelinay a. Ohatra e. Fa maninona? Andao izy entina dia hita eo izay atao e. Tena ratsy fanahy kosa ny olona izany. Apikara izy. Mekara lesy a. Fahaizana ihany le zaza e. Ho avy eo ihany re izy a. Mbola variana any amin'ny namany any ngamba. Ndao hisakafo ka. Ho raha matotia. Efa rivana io andro io e. Hoano aloha sakafo e. Rehefa avy eo izy tadiaviny. Ary aiza daholo ny ankizy? Kefa hoe mbola samy variana any amin'ny efitrano any. Mahazo tora arivo a. Mialatsiny aminao aloha fa tsy maintsy mba mijery ny hoaviko sy ny hoavin-janako e. Ko raha tsy za mipaisoko. Za no faty niaritra taminao teto nefa ny zanakao fantatra vao omaly no andova sy hitavana ny fananana. Tsy esy io. Kay, maty ah. Fa manino ty ianao e? Moatry ny fanina be zany ah. Tsy mahita any tsy ny masoko.
Fa inona koa ary nahazo anao tampoka teo? Aleo aloha soroko mihitsy reto sakafo reto e. Any zany rarivo a. Aleo ariana lavitra tsisy pahity reto sakafo reto mba tsy hampiahiany maro hoe zany nanapozina azy. Amin'izay moa dia atao hoe tany velan'ny tany izy mivoa. Zay. Eo fa mitambotsitra. Fa tsy ahatsiaro tena tsony io ka. Orakizy a! Nanja! Vaniao ô! Ahoana to? Avy malaky nareo fa marary dady e! Dady, fa nanino io? Tsy fantatro fa vao eo any nahita azy ohatran'io e. Za koa aza mba gagako. Dia ho sanatry ny tanterahane ve ny teti-dratsiny? Miantso dokotera neny a? Tsy sony terakiza. Tsy mitevitsolo fony. No, dada! Dada! Tata! Tata! Maherezany zanako e. Andray mampalahelo, hitanao miakina foana mitombo fa izy malala hevitra izay heverana anao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zay indrindra tsy takatra ny sainao androany mihitsy izay mety ho fitondran'ny tompo ny fiainanao, fa ny anjarantsika dia ny matoky sy mifikitra aminy, fa tsara foana ny fitondran'ny sy ny mpilanina eo amin'ny fiainantsika. Mihoatra lavitra ny dadaranofo e, mikatsaka izay mahasoa ny zanany. Misaotra betsaka tompoko amin'ny fampaherezana. Tsy izy fisaorana lesy a, fa iza ny anaran'ny lahy? Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko aminareo. Tendry ny afo, fa tendry ny fiantso ahy. Ah? Fa inona mahataitra anao? Tsara be ilay anarana? Ie, tena tsara ilay anarana fa mety ho fantatro ny rainse. Zany ve? Fa ahoana hery ve a? Vao andro any izy nandalo tao amin'ny birahoako, nanao didy miafina ho anse. Zany ve? Eno ah, toa hoe se ihany hono ny zanany sady zanalahy dia nahatolo no anse daholo ny fananany rehetra. Hita ny tendry zany e, izay ilay resaka taminao teo fa tsara sy mahagaga ho amin'ny fitondran'ny tompo. Sao dia hitanao ny adresa mba ahafahako mihaona aminy? Mety ho hitako ihany fa numéro telefona izao no napetrany ao, nefa mbola ny amin'ny birao fa ndraso rapitso izy atsony e. Misaora ny tompo. Misaotra azy tokoa. Andray rery dady dia matoko mantsy ianao a. Tendry efa mamaly ny tsinody, tsy hay hoe lasaiza. Fa inona daholo izao ry tompo? Okaiky izay fa niah. Mafy loatra kia, tiako io na tsiraiko aza. Azafady aneneny e. Ahoana e? Avy aloha aty tsika sy neny resaka. Ahoana? Ndrasakatiko ty varavarany ty. Zay mihitsy. Fantaterahanao ihany gale teti-dratsinao. Vita retsy a. Dia vitanao tokoa ve? Sa ianao ka? Efa impiry ara no miteny amin'ireo hoe ho anareo roa vavy ihany ho any nanaovako an'izao. Tena lasa lavitra loatra koa izany e. Jereo aneny fa horiany vaniahy e. Mandalo ihany retsy io a. Telefonina andrivo ty misy miantso ty. Iza? Tsy haiko ty ka. Raisa e? Allo? Iza azafady? Hitady andrivo? Ka izy ane tompoko mahatiany le. Misaotra tompoko. Fa izy izany? Tena tsy fantatro ka. Andao aloha monjy amin'ny vaniahy e. Ny vava ary nanja. Zaho izay dia efa miteny. Ay, tonga ianao. Ye, Fa misy olana angano to hafahafa izany endrika eo izany. Efa niantso ny ray ny tendry anga? efa niantso ah. Avinge tendry aty e. Eto ampifono papa mipetraka. Inona koa ty mahazo ny hery ve ty e? Papa hono. Tia mitendry ve raha atsangana sy mama ho zanaka tendry? Ah,
Inona koa ary izany tenen'ny Hervé izany? Amin'io tsy mba mifampiresahana akory. Dada ve nefa dia anaiky an'izany? Ka tsy afaka nitentsony lesy izy na anaiky na tsia. Tsy azoko. Ny antso azy ihany koa dia mamanareo ngamby ny nandray azy iny dia niteny izy hoe maty alina ho ny dadanareo. Maninona? Mandainga ianao. Loza koa izany. Fa naninona? Sa efa narary izy no nanao ilay didy miafina taminao? Zaza bagaga fa olona tena hoe salama be mirizariza tsy marofy. Okizay zanako a. Zasy maman mbola eto letsy a. Vonina ity sy andray an'latony zanaka naterakay. Zany mihitsy. Aizany ety e. Toitetra? Ary ohatry ny mahita matotoma tamin'izany mahita an'le zaza. Ka. Nga tsy afaka mandroso. Azafady aloha fa tsy dia hoe resaka tendry nahatongavanay ity fa resaka fa mihitsy. Ieny e, mety mbola ho avy amin'izay ihany sika avy eo. Oay, azafady. Mandroso ary. Fa taiza foana lahy e. Antany eo anenareo? Nenay ao anako? Mahazo toerana daholo tompoko. Efa vita teo moa fifakavatarana ka hosokafantsika eto anatrehan'ireo vavolombelo reto amin'izay ty didy miafana napetraka tomboky lahy ty dia samy manongila tsofiny e. Toy izao ny voasoratra ato. Izao raha velo mampianarivo lala dia manao izay didy miafina izao fa manolotra hafana anankirehetra ho an'ny tendriny afo izay zanako lahatokana averiko ihany ny fananako rehetra indray te efa nampiarahako amin'ny taratasy rehetra. Ao anaty tsara, pisy lokonareo. Aiza koa dia hoe ny rehetra mihitsy ve? Ataoko fa maheno tsara ianao madama ary tsy sisy loka ianao mihitsy fa ny rahanao nahita tsara momba teo. Tsy kosa dia hiala maina izany a. Vomamy fotsiny hanamono an'ilay rangahy iny. Ahoana? Averiny kely hoe ny teninao teo madama. Ahoana izany neny? Haino ny namono any dada? Fa inona re ty ataon'ireny miteny tsy anontaniana ity e? Tsy namono azy izany aka. Teny latsaka tanaty alahelo fotsiny iny. Ny vavanao mihitsy ny teny an'izany teo. Miala tsiny aminao fa izao ihany a dia hiantso ny pôlisy. Mifona re tompoko. Tsy matahotra an'Andriamanitra anao. Tsy vitanao hoe narianao fotsiny fa novononao koa reko. Fona raika izy a. Tsy naposiko neny a. Fona tendry a. Tsy naposiko neny a. Dia tsy mba nisainao akory ny amin'ny rovavy. Fona raika izy a. Tsy mihetsika eo ianao. Efa andalana amin'ny pôlisy. Izay ny tantarako. Tantara ny tendriny avy. Niova ny fiainako manomboka teo. Hafa ny taloha e. Tsy tendriny avy ilay mahantra zanaka mpivarotra saribô akorain'ny ankizy tsony, fa tendriny avy zanaka mpanan-karena sady manana reny efa mipetraka ho aratra izay. Izay navelan'ny dada. Izy rovavy nalain'ny havany ho tezainy na tena melan'ny zareo azy a. Ka nasaiko mipetraka tao an-trano dada ihany zareo fa ny havany tsy nanaiky. Ny gadra mantsy ny reniny. Ny lesona azoko sy tomina amin'ny fiainako dia hoe tsara Andriamanitra. Tsara ny fitondrana dia tsy takatsy ny saintsika aza indraindray.
Rehefa miankina sy matoky azy dia mivoaka ho mpandresy foana. Tsisy olona miankina amin'ny tompo izany ka nateraka ho resy dia miankina amin'ny foana, mifikira aminy. Fa napitsinao nge fa ampelantanany? Tsy ahita fiainana sy fiadanana ary fahasambarana ivelan'i Jesosy izany ianao. Fa izy malala izay hevitra hiheverany antsika dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Araka ny Jeremia 7:20 dia aza misaraka amin'ny tompo ary fa ny fiainanao sy izay mitranga eo amin'ny fiainanao na dia hiverina fa mafy aza indraindray dia tadio fa efa tendrony avoanao io. Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara izy, ka raha matoky azy ianao dia hitondra fiadanana anao io ao aorianao, dia hitondra fiadanana ho anao io ao aorianao. Aino mamadika izay hiverina ho ratsy ho soa, satria zanaka tiana ianao, malala eo masina. Nantolotry ny raha teo vaovao masoanao teo, ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe tendry ny avo dia mipeny ny antany rintsoa.